faly tafahoana amintsika indray amin'ity alahady takariva fahatelopolo ny volana mars ity. Andro manatantara ny andro maly izay nankalaza antsika ny fahatsiarovana ny hetsika tamin'ny taona 1790 ary miainga amin'izay ny tafatafa sy dinidinika iarahako amin'ny docteur Baumiavitse Vainala izay vahintsika androany ariva. Mialohan'izay nefa ny dia toy ny mahazatra tolorana ny arahaba ny mpanaraka ny fandaharana, tolorana ny arahaba ihany koa ianao ramatoa ministra ary isorana nanaiky ny ovahiny ny fandaharana le briefing amin'izao takariva izao idinidinika mikasika ny fiandrianam-pirenena sy fandrosoana eto Madagasikara 70 taona taty aoriana ny hetsika izay no tsahivontsika omaly. Izay angamba no teny fampidirana dia omeko anao aloha fitenenana mba hitondranao ihany koa angamba ny fiarapana. Ya, ny voalohanteny dia miarahaba antsika vahoaka malagasy tsy faky izay manaraka an'izao fandaharana izao. Miarahaba anao ihany koa Madame le ministre Eleonore Tsiwasy, Rahavavy Eleonore, ary mankasitraka be amin'izao fanasana izao. Fotoana lehibe ho an'ny firenentsika isa-taona ny fahatsiarovana ny tolona izay nataon'ireo razantsika, ireo zokibe teto amin'ny firenena, tolona ho fanafahana ny firenena dia tena ankasitrahako tanteraka ny fanasana ary ampitiavana foana no ifampiresahana amin'ny samy mpirahavavy mitondra ny anjara-biriky amin'ny resaka politika eto amin'ny firenena. Eny ary izay no fiarabana fohy hoentina amintsika fa araky ny efa fantatrareo dia hiditra vetrany amin'ny fanadiadiana fohy. Tsy fanadiadiana moa zany fa karazany hoe fintina fohy ny vanim-potoana teo anelanelany izay tolona 1790 sy androany 520 1790 tolom-panafahana nanoherana n'izy io gany fanjanahantany. Ny tolona na hery fo sy namony ainy ireo mpiray-tanindrazana. Ny lieutenant Andriamarimanana, Samuel Rakotondrabe, ireo solombavam-bahoaka tamin'izany fotoana, Raseta, Ravoangy, Rabe Mananjara sy ny mpanao politika toa ny Monja Jaune sy ny pasteur Tata Max ary Gisèle Rabesahala. Ny 17 oktobra 1890 no nisafidiny ho Repoblika Madagasikara ka tafatsangana ny Repoblika voalohany ary foana niaraka tamin'izany ny lalàna nanjanahana ny nositsika. Ny taona 1790 no niverina tamin'ny fomba ofisialy ny fahaleovantena teto Madagasikara. Andriamatoa Philbert Tsiranana izay voafidy ho filohan'ny Repoblika ny voalohany volana May 1790 no nanao ny fanambarana. Izy no nitondra ny Madagasikara nandritra ny 12 taona ny taona 1790 hatramin'ny taona 1790. Ny antoko PSD izay nanana foto-kevitra sosio-liberal no ny ankinany fa ny antoko Monima sy ny AKFM kosa no mpanohitra. Anisan'ny politika mpanjakana naomby tamin'izany ny opération Résicole izay nahatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo na ny autosuffisance alimentaire. Ankoatra ny faritra alaotra izay sopotry Madagasikara dia rakotra fambolem-bary midadasika ny velaran-tany maro toy ny Taoandapa, Ankaizina, Mampikony, Vakinakaratra, Mangoky, Fianaratsoa, Ambila, Atsimo Atsinanana sy ny sisa. Ho fanamorana ny fivezivezen'ny vahoaka no nanorenana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena lehibe vaovao teo Ivato sy ireo seranam-piaramanidina sasany isa-partany ka niroborobo tamin'izany ny kompani pitaterana Air Madagasikara. Tamin'ny fotoam-pitondrana io ihany koa no nandrakoa fanatara ny lalam-pirenena voalohany, faharoa, fahaefatra, ny lalam-pirenena fahadimy, fahaenina, fahafito, ny lalam-pirenena faha-12 ary ny lalam-pirenena faha-130. Nitsangana teto amintsika ihany koa tamin'izany ny orinasa maro fanamboarana fiarakodia izay tsy misy tavela na iray azy fa varotra sy fikozagozana fiara vita avy any ivelany no sisa. Mipetraka ho tantara ny nananganana ny Université any Madagasikara tena Katso izay efa lasa Université an'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ny fisokafa ny hôpitaly Gera, ny fanorenana ny Cité Seimad Ampeflo Ambodiny Sotry, Analamahitsy, Ambohipo, Mandroseza sy isaky ny renivohim-paritany.
Isanamiratra teo amin'ny sehatra resam-pirenena ihany koa i Madagasikara satria mpanorona ny OUA na ny Organisation de l'Unité Africaine ny poiran'ny vodrina afrikaine amin'izao fotoana izao. Niongana teo amin'ny fitondrana nefa ny filoha Philbert Tsiranana noho ny hetsy-bahoaka tamin'ny volana May 2017 izay nitaky fanatsarana ny fampianarana sy ny fahaleovantena tena izy na dia voafidy isaika ho 100 ny volana Janoary talohan'io sady maro anisa tao amin'ny antenne meram-pirenena rotota ny PSD. Teo dia niditra teteza mita ny firenena nitondra ny Général Gabriel Ramanatsoa tamin'izany no nialany Madagasikara tamin'ny zone front ka namoronana ny front malagasy na ny FMG sy nanafoanana ny teti-bolana ireo faritany tamin'ny ordonnance 73/015. Nandritra io teteza mita io no nisiny ny famonoana ny colonel Richard Ratsimandrava nitondra 10 andro monja any Madagasikara. Nandimby azy ny directoire militaire izay nanotrra ny fitondrana tamin'ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka ministre ny rarambahiny tamin'izany fotoana. Sady nampandany ny lalam-pandroenana vaovao niainga tamin'ny boky mena ity farany no voafidy ho filoham-pirenena ka nidirana Madagasikara tamin'ny Repoblika faharoa. Idéologie socialisme no nitondrany tamin'izany niaraka tamin'ny mandateza ny tolom-piavotana izay ny Arema no tena natanjaka tao. Nametraka foto-drafitrasa maro teo amin'ny firenena ny fitondrana Arema ka anisan'izany ny lapa-panjakana tao Iavoloha, ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ao Mahamasina, polyteknika Vodivorona sy Antsiranana na ny Cure, ny Barika 10, ny Université Anandrianjato, Ambondrina sy Manday. Ireo lycée panjakana, CEG ary EPP isaky ny fivondronana sy ny firaisana ary ny commune. Tao koa ny hôpital Sinoa ny Mahitsy. Ny masony ihany koa ny fanarenana ny lalam-pirenena faharoa, fahafito, faharoa-ambinifolo. Navady ny orinasa panjakana tao anatin'ny nationalisation ny Sekren sy ny orinasa vahiny maro. Nampiny ny FIFAB tao Marivoay sy Laniera ny ezaka fambolembary. Rava nefa ny fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka ny taona raika amin'ny 2017 raha nisy hetsy-bahoaka notarian'ny Hervelona noho ny fahasairanana ara-toe-karena sy ny fanabeazam-pirenena ny Aratsy. Rotaona monja talohan'io anefa izy no voafidy tamin'ny Isam-Bato malalaka sady nanana ny maro anisa teo anivo ny antenne mera. Ny HAE na ny haute autorité de l'État notarian'ny professora Zafy Albert indray no nitondra. Eritaona taorian'io dia voafidy ho filoham-pirenena ny professora Zafy Albert ka nitondra ny Madagasikara nanomboka ny taona 3 amin'ny 2017 hatramin'ny taona 4 amin'ny 2017. Niova ny lalam-pandrenana ka nanomboka teo ny Repoblika fahatelo ary liberalisme na fahalalana no foto-kevitry ny antoko UNTD teo amin'ny fitondrana. Hita taratra tamin'ny fahalalana ny faneho-kevitra sy ny fanaovan-gazety izany ka naharainy ny demokrasia any professora Zafy Albert. Tsy naharitrela teo amin'ny fitondrana nefa ny filoha Zafy Albert fa niara-ny motion d'empêchement teo anivo ny antenne meram-pirenena izay nanongana azy tamin'ny taona 4 amin'ny 2017. Niroso tamin'ny fifidianana filoham-pirenena indray isika ka tafaverina teo amin'ny fitondrana ny amiral Didier Ratsiraka ny taona 7 amin'ny 2017 ary nitondra hatramin'ny taona 2020. Nampiarina tamin'izany ny document de stratégie pour la réduction de la pauvreté na ny DSRP izay naomby ka nahatrarana ny point de décision nisitrahana ny IPPTE tamin'ny taona 7 amin'ny 2017. Tamin'ny fotoan'io no nisy tany fanjakana tamin'ny fandraharana na ny privatisation nisongadina tao anatin'ny fotoam-pitantanan'io ny fizakantena isa-paritra na ny province autonome. Tsy tafaverina teo amin'ny fitondrana kosa nefa ny amiral Didier Ratsiraka ny taona 2020 no nikorotana nisy taorian'ny fividianana. Ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 no nitondrany ny filoha Marc Ravalomanana ary ny antoko tima no niankinany tamin'izany. Namerina nampiakatra ny toe-karena taorian'ny krizy izy ka nahatanteraka ny point d'achèvement IPPTE. Novaina ho ariary ny marobola malagasy ka nialantsika tamin'ny front malagasy na ny FMG. Izy no nampiditra ny Madagasikara tao amin'ny vondrona SADC ary nametraka ireo faritra nisy ankehitriny. Nanangana foto-drafitrasa lehibe ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana toy ny CCI sy ny hôtel Kintana Dimy eny Ivato. Nisantatra ny PPP na ny fiarah-miasa ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina na ny partenariat public-privé sy nanangana ny EDBM ihany koa ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana. Nametraka ireo rafitra isahana ny ady amin'ny kolokolo toy ny Bianco, ny CSI ary ny Samifine. Ny fanaraka tamin'ny orinasa Ambadivy izay nanomboka nitrandraka teto amintsika ihany koa i Marc Ravalomanana. Niezahany mafy ny fanarenana ny lalam-pirenena maro toy ny lalam-pirenena faharoa, fahafito, fa 4 amin'ny 30 ary ny lalam-pirenena fa 5 amin'ny 7.
nanana ny maro anisa ny fitondrana ravalomanana teo anivony anteny Merarotot ary voafidy malalaka ny taona 4 ka niverina teo amin'ny fitondrana saingy rava ihany rehefa tonga ny krizy 7 izay nanongana ny etsy-bahoaka notariany ben'ny tanàna Antananarivo Andry Rajoelinazy tamin'izany fotoana. Nanaikiana anazy ny fividianana ny fiaramanidina Air Force One teo ihany koa ny raharaha fivarotana tany tamin'ny Daewoo Corporation ary ny fanakatonana ny Haino Manjery Viva tamin'ny taona 7 nipetraka ny fitondrana tetezamita no tariany Andry Rajoelina 5 taona no nahareta ny fahefana avy ny tetezamita na ny HT izay nampandany lalam-pandroenana vaovao ny dirantsika ao anatin'ny Repoblika Fahefatra. Vogiazan'ny fianakaviam-beraisam-pirenena i Madagasikara misy anefa ny fananganana hôpitaly manara-penitra ny Coliseum Antsonjobe ary ny fanarenana ny lapan'ny tanàna teo Analakely. Rehefa niroso ny fividianana filoham-pirenena dia niatra ny Nini ny sakanana ny filoha-marika ravalomanana sy Andry Rajoelina tsy handray anjara araky ny voafaritry ny tondrozotra ny keny rehetra. Notanterahana ny fividianana taona 2013 ary nandresy ny filoha Hery Rajaonarimampianina izay notohanina ny Andry Rajoelina. Nanangana ny antoko HVM izy ary nifantoka tamin'ny fanarenana ny firenena rendrika tanatin'ny lavaky ny fahantrana lalina noho ny tetezamita. Teo ambany fitaria no nandraisany Madagasikara ny fivoriam-ben'ny francophonie tamin'ny taona 2014. Zava-bitany ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena vaovao teny Ivato dia ny Ravinala Airports totosa ihany koa ny fanamboarana ny rokady arivo. Niaran'ny fitsipapitokisana ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny taona 2013 saingy tsy nahomby zany. Nanozongozona ny fitondrana kosa ny etsiky ny solombavambahoaka 7 teny amin'ny kianjany 13 Mey ny taona 2013 ka niafara tamin'ny fametrahana gouvernemanta ny marimaritra iraisana. Niatrika ny fividianana filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny volana Desambra 2013 rehefa nametram-pialana 2 volana mialoha araky ny voafaritry lalàna saingy 900 ny vato aziny ka tsy tafaverina teo amin'ny fitondrana ny tenany. Tamin'ny fiodinana faharoa no nibata ny fandresena ny filoha Andry Rajoelina izay nitondra ny Madagasikara nanomboka ny taona 7 hatramin'izao taona 5 izao rehefa avy niatrika fividianana indray tamin'ny taona 3 ka nandresy tamin'ny fiodinana voalohany. Nifantoka betsaka tamin'ny fametrahana ny velirano 10 ny politika mpanjakana kianjany Barea fanarenana ny rova manjakamiadana izay nasiana Colisée ny toba miaramila sekoly manara-penitra laky arivo Miami no anisan'ireo fodrafitrasa nataon'ny fitondrana ankehitriny. Miadi-gisitra maneran-tany eo amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ary latsaka katerena tanteraka ny toe-karena sahirana sy fadiranovana ny vahoaka aiza ho aiza ny fiandrianam-pirenena rehefa mahavavay ny fahantrana. Izao zany no niafaran'ny tolona nataon'ireo ny alohalalana nanao viveriny ny ainy fahizay. Izay ny fitina araka ny voalaza teo kasika ny tantaram-pirenena tao anatin'ny 7 taona lasa. Ny antony anaovana fahatsarovana moa dia ny isintomana lesona ihany koa amin'ny fitohizan'ny tantara. Ka anisan'izay no antony nanokanana nyity fandarana androany ity mba hijerevana sy hiarahantsika fanakalo kasika ny hoe toy ny ahoana sy ahoana zany no tokony ho fanaovana politika indray eto Madagasikara, tokony ahoana sy ahoana ny mpanao politika eto Madagasikara, ianao raha teo moa araka ny voalaza mpahay toe-karena, mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo ao Fianaratsoa nefa koa vehivavy tanora mpanao politika anisan'ny ataoko hoe sangany ka mino aho fa betsaka no azonao zaraina. Fanontaniana voalohany apetrako aminao ary satria raha 7 730 no resaina dia anisan'ny foto-kevitra lehibe tamin'izany fialana tamin'ny zioga ny fanjanahantany fa indrindrandrindra koa fametrahana ny fiandrianam-pirenena. Inona moa Ramatoa Baomiavitse ny atao hoe fiandrianam-pirenena raha ny fahafantaranao azy? Voalohany aloha dia mankasitraka tamin'ny ny fampizaranao ny fampizarantsika teto ny jeritodika iny ho ana manokana rehefa mijery an'ireny horonan-tsary ireny dia mahatsiaro hoe nandalo lalan-tsaritra lavabe ty firenentsika ity ary karazany manao sangotom-panina. Tsapako ihany koa hoe indrindra amin'ny
tanora amin'izao fotoana izao sy nareo ray aman-dreny mety niaina bebe kokoa noho ny amin'izao fotoana izao an'izay fifandraisana ngeza be tamin'ny tolom-panafahana izay fa somary mitadiny very isika malagasy. Marina Ramatoa Eleonore ilay voalazanao teo hoe inona marina moa izany ilay antsoina hoe fiandrianam-pirenena. Raha manahy manokana aloha ny andraisako anazy voalohany dia ny zava-dehibe io sainam-pirenentsika io ny fotsy mena maitso fa rehefa mandeha any ivelany dia mahatsapa hoe tena sarobidy ny tolona nataondro razambentsika ireo satria manana an'izay sainam-pirenena izay tsika, manana ny teny malagasy, manana ihany koa ny volantsika ny ariary, manana ny ity Madagasikara ity, ary tsika dia nomena tombony manokana satria tsika tsy mba manana firenena mifampizara sisy tany amintsika, tombony ngeza be voajanahary moa iny. Fa eo ihany koa ny fananantsika izay tantara iombonan'izay dia io 770 io. Ny fiandrianam-pirenena faharoa ary iny indray dia fijerika mampahay toe-karenana dia ny fahafahan'ny firenena miatrika ny filanimponina amin'ny andavanandro. Izay angamba ilay antsointsika hoe souveraineté économique. Izany hoe vitantsika ve ny mamelona ny mponina 3 tapitrisa tsika izao. Taoriana kely ny fiverenan'ny fahaleovantena raha tsy diso dia teo amin'ny 4 tapitrisa teo ny malagasy. Izao tsika 3 tapitrisa ary voalaza fa amin'ny 24 dia ho 10 tapitrisa ny malagasy. Vitantsika ve ny mamelona an'ireo malagasy 3 tapitrisa ireo amin'ny arena voajanahary eto toerana sy ny karazana arena kibony tany sy fatatsika raha vavy Eleonore fa anisan'ny firenena manana arena voalaza eto amin'izao tontolo izao na arena voajanahary na ny resaka karazan-java-manan'aina na ny zava-maniry sy ny sisa maro samihafa Madagasikara ny velara-dranomasina manodidina ihany koa. Izay zany fiandrianana ara-toe-karena. Mipetraka ve izay zavatra ny tarehimarika misy aloha dia tena mbola sahirana ny ankamaroan'ny malagasy, 520 isanjaton'ny malagasy dia tena anaty fahasahiranana tanteraka. Ary tsy voatery miandry tarehimarika ny antsika fa mahita an'izany rehefa mivoaka manodidina antsika na eto Antananarivo na any amin'ny faritra na mandeha amin'ireny lalam-pirenena ireny, sahirana dia sahirana ny ankamaroan'ny malagasy. Na mijery an'ilay horonan-tsary teo dia mahita hoe nisy zany ilay fitotonganana amin'ny ara-toe-karena sy amin'ny lafim-piainana andavanandro. Tena mbola iverenantsika tokoa iny fiandrianam-pirenena miankina amin'ny maha-malagasy antsika, fiandrianam-pirenena ny lafin'ny toe-karena ihany koa. Raha izay no jerevana aiza ho aiza ny fifandraisantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny amin'izao fotoana iresahantsika izao dia efa mandeha ny fampahafantarana amin'ny fionana atao eto Madagasikara amin'ny volana ambony, fionana eo amin'ny vondrony voamerany ranomasimbe indianina. Anisany tetikasa voizina ao anatin'io voamera io izay isika malagasy moa no nitana ny secrétariat général dia misy ny famokarana vary sy vokatra ikendrena ny fahavitatena ara-tsakafo ka iarahana mitrandraka sy iarahana mitantana izany famokarana izany. 720 isanjato ny velarantany atao anatin'ny voamera nefany izay misy ny Nosy Maurice, Nosy Seychelles, ny Nosy La Réunion isika eto Madagasikara, angamba koa hoe ny Nosy Mayotte ry zareo amin'ny Nosy Comore dia nidikan'izay ve ny velarantany eto Madagasikara no iarahana mitrandraka ho voaro ve ny tombotsoan'ny tantsaha malagasy raha izay no irosona. Ya, amin'ilay resaka fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny firenen-kafa somary iverenako kely aloha amin'ny lafiny ankapobeny. Tazantsika hoe nanao safiditsika iaraha samy rehetrarehetra na ny any andrefa na ny atsinanana na ny avaratra na amin'ny tany samy afrikana. Izay zavatra izay dia zava-dehibe satria rehefa nisafidy Madagasikara hoe andeha any amin'ny fisokafana sy fahalalahana ara-toe-karena dia tsy maintsy miditra amin'izay koa ny ara-jeopolitika.
tazatsika koa nefa ny fampikorotana zao tontolo zao misy fiovanjavatra maro be na ilay atsotsika hoe nouvel ordre mondial dia mila tena manana paikady sy mila manana fina matanjaka zany Madagasikara hoe ahoana ny toerantsika ao anatin'ity zao tontolo zao mikorotana ity. Idirako manokana ilay resaka voamierany ranomasina indiana anisany azo lazaina hoe hetsika ametrahana ny paikadin'ity faritra misy atsika amin'ny ranomasina indiana ity ny fihaonana andeha ary voalaza tanteraka koa izay resaka fanomanana ny fahavitatena ara-tsakafo izay. Rariny dia rariny ary eno eny amin'ny akamaroan'ny mpanao fanadihadiana ara-politika na ny olo-pirenena ihany koa izay azo lazaina hoe tebiteby sy taitaina izay hoe anahoana marina izany ny toerantsika malagasy raha i Madagasikara hanokatra ny firenena amin'ireo nosy rahavavy ireo anatin'izay paikady eo ambonan'izay. Ho anahy manokana dia zava-dehibe hatrany ny famerenana ny toeran'ny Madagasikara voalohany indrindra. Anisan'ny resantsika foana satria ao anatin'ny vaovao maneran-tany malaza tato ato ny nahalany indray ny filoha Amerikanina Trump sy ilay lalatsaina netiny hoe America First, izany hoe Amerika aloha vao ny hafa. Azo angalana lesona ho antsika eto Madagasikara izany hoe Madagasikara aloha vao ny hafa. Ahoana izany no ametrahantsika ho lahara-pahamehana voalohany aloha dia ny fahavitatena ara-tsakafon'ny malagasy 30 tapitrisa anio 50 tapitrisa amin'ny 24. Tsy midika izany hoe Madagasikara mikatona amin'ny firenekafa fa mametraka aloha hoe aiza marina ireo karazana faritra izay ilayntsika amikarana ho an'ny malagasy ho an'ny tsenam-barotra anatiny aloha. Raha miresaka varotsika izay foto-tsakafon'ny malagasy enatra ao antsika ary mampalahelo eny vola lanitsika isa-taona amin'ny fanafarana vary nefa ny raha mijery an'ilay olona tsara teo tamin'ny fotoana nitondran'ny filoham-pirenena Tsiranana dia tena Madagasikara tamin'izany nirehare mihitsy satria tsika nandefa nanondrana ireo vokatra pahany vokatra ireo tamin'ny faritra ranomasina indiana fa tamin'ny firenena hafa tany Afrika koa mbola eo ireo toeran'ireo na mitombo ny ponina fa mbola be dia be ireo toerana malaraka izay azontsika anaovana an'izany fa ho an'ny tsenam-barotra anatiny aloha voalohany indrindra dia rehefa misy ny ambim-bava dia azontsika atao tanteraka ny mametraka an'izay ilay hoe ndao mba misy fampizarana amin'ny manodidina ary ilay fampizarana manodidina ane raha fa Léonard opportunité izany hoe karazana tsena azon'ny mpandraharaha sy ny tatsaha sy ny coopérative tena iseraserana tanteraka mihitsy any izany ilay mila hitondrana azy fa mila mazava koa ilay hoe iza ilay mahazo tombontsoa satria izay ny olantsika hatramin'izay hifampizarana ve ilay tombontsoa. Tena enao indray ny lasa nametraka fanontaniana hifampizarana ve ny tombontsoa. Fanazavana nentinao teo ny hoe misy ohatra azo raisina America Great Again, America First, ny tenako aloha vao ny hafa. Sika Madagasikara ve misy afahantsika mitaratra hoe tena eto amintsika, misy tokoa hoe tena mijery ny tenany vao mijery ny hafa. Fa saingy misy ihany koa eto amintsika tena ataoko hoe tavelan-jorom-bala mba tsy lazana mihoatra an'izay ary amin'ny lafiny lafi-piainana andavanandro eto Madagasikara. Ka ny fanontaniana tiako hidirana indray matoa misy n'izany lalatsaina hoentin'ny filoha Trump izany dia satria efa misy vina napetrany ary efa misy lalana tia nitarihana ny firenena. Raha nijery ny fitina isika teo dia mazava fa raha teny am-piandohana nisy ny sociolibéralisme tamin'ny repoblika voalohany, socialisme repoblika faharoa, libéralisme tamin'ny repoblika fahatelo dia taty aoriana ohatrany tsisy tsony inona moa izany ilay tena idéologie hitondrana nyity firenena eto Madagasikara ity. Fa ohatrany sanatrian'izany hoe andrakandrana sa arakaraka ny fivoaran'ny fandehan-javatra fa tsy misaintsaina sy nalamina taloha. Izay izany angambany no tokony himasoa ny mpanao politika amin'izao fotoana izao. Fanontaniana apetrako aminao izay hoe ny mpanao politika tsisy fiofanana amin'izany raha ny eto amintsika Madagasikara hatramin'izay fa izao vao manomboka misy toeram-piofanana na izany na tsy izany manana andraikitra eo amin'ny firenena
ny mpanao politika tompo mpiray-tanindrazana rehetrarehetra manana andraikitra ny tantsaha, manana andraikitra ny mpandraharaha, manana andraikitra ny mpiasa-panjakana sy ny maro hafa, fa politika ny resantsika eto dia ny andraikitry ny mpanao politika amin'izay fandraisana fitondrana firenena izay. Inona ny tokony zavatra tratrariny, inona ny fenitra tokony ananany ka ahafahantsika manantena politika-panjakana tena mahavaly ny filana ary maharo ny firenena. Ya, mankasitraka be fanontaniana mafonja maromaro zay voalohany angamba ny amaliko an'le hoe nazava ny vina sy ny idéologie politique tamin'ny republika telo mifanesy dia rehefa niditra republika fahaefatra tsika somary manjavozavo ihany ny zavatra hitako aloha dia fanohizana liberalisme ny tanjona fa somary nampiana an'ilay fisandratana na ny émergence économique. Iny lasa tena ohatrany hoe jiro mitondra ny politika-panjakana nanomboka taona vitsivitsy izay tsy ratsy ny zavatra iny. Za aloha anisan'ny miteny hoe tsy ratsy ilay hoe faniriana hitondra ny firenena makany amin'ilay émergence na ny fisandratana na fisondrotana samy mety daholo moa ny fandikana ny teny, fa ny zavatra tsy ampy dia ilay fototra mihitsy ary ilay nampifandraisanao anazy amin'ny resaka ara-politika dia zava-dehibe satria na inona lazaitsika rehefa tsy misy an'izay idéologie politique izay mafonja dia sahirana ny firenena. Mila manana an'izay vina ara-politika izay no mitondra feo ny lalam-pandrosoana ho an'ny ara-toe-karena sy ny ara-politika sy ny sisa maro samihafa. Mpanao politika tokony ahoana mety tsy itovizako hevitra kely amin'ny raha vavy Eleonore dia ilay hoe tsy nisy hatramin'izay ny zavatra tadidiko aloha satria za zanaka mpanao politika ary tena nilomano tao anatin'ny kolotsaina politika ny MFM satria ny dadako MFM tena mpitolona ary ataonany maro niaraka tamin'ny Manandafy Rakotondriana sy Germain ary tena niaina an'izany ny tena dia ny zavatra hitako dia tena nipetraka ny idéologie politika tamin'izany tamin'ny fotoan'andro ny Arema, ny MFM, ny AKFM, ny leader Fanilo reny ara no ataoko hoe nanana fijery mafonja tany aloha misy fa ny ankehitriny zany tsika somary very ary io no mahatonga an'ilay hoe telonjato sa 500 zao ny ataoko politika eto Madagasikara ozy izy ny namana toavina Rahalambo Mahay izay anisan'ny mametraka an'ilay hoe zava-dehibe ilay mila mazava inona ilay idéologie ilay fijery politika miankavanana sa miankavisa eo ampovoany sy ny sisa maro samihafa. Zava-dehibe zany ny fananantsika mpanao politika ilay tena izy matianina mianatra satria ny zavatra misy aritazana aloha zao efa nanomboka fotoana vitsy izay dia tena nisy zany ny fidiran'ny vola tao anatin'ny fanaovana politika teto Madagasikara. Tsy any amin'ilay inona moa zany hoe lazantsika an'izany ilay hoe tena ity atoko politika ity dia tena mety amiko satria izao ny fijeriko ara-politika, izao ny idéologie. Fa ny zavatra tazana aloha zany dia misy ny atoko matanjaka be satria manam-bola satria nanana fahefana ara-politika dia mandeha makany ny tanora sy ny mpanao politika. Misy mpanao politika matianina taloha raha voasarika ihany koa lasa ao anatin'ireny. Ka raha iverenako ilay hoe mpanao politika tokony ahoana dia tena misy tena anankiray raisiko satria ty zavatra ity somary nanaitra anahy rehefa ilay tonga niverina teto Madagasikara ny 24 ilay tenentsika foana hoe fitiavan-tanindrazana patriotisme. Ny zavatra hitako aloha raha vavy Eleonore dia fitsikely ny malagasy tena manana fitiavan-tanindrazana izay hitako sy mifanerasera amiko tao anatin'izay 4 taona 5 taona izay. Le patriotisme ahoana ny iainantsika n'ilay antsoina hoe fitiavan-tanindrazana ankehitriny amin'ny taona 2024 ao anatin'ny fanatontoloana, ao anatin'ny ity tenentsika hoe izao tontolo izao mikorotana ity, ao anatin'ny tsindry satria misy tsindry ihany koa avy amin'ny firenena isan-karazany izay samy mitady ny tombotsoany. Ahoana ny arovan'ny Madagasikara tena izy ireo tokony hiaro ny firenena, ny vahoaka, ny fananana, ny arena sy ny sisa maro samihafa. Manarak'izay ny resaka fahavanonana na éthique politique. Mampalahelo ny zavatra misy amin'izao ary tena resin'ny vola ny ankamaroan'ny tanora na ny mpirotsaka ao anatin'ny politika. Aiza ilay fahavanonana, aiza ilay intégrité.
Zay ihany koa zany dia anisany ataoko hoe sotoavina faharoa ilaina ngeza be amin'ny fanaovana politika amin'izao. Ny fahatelo ary ity tena lehibe indrindra amiko dia ny fananana ny fiofanana, miofana, mianatra, mila diplôme zany, mila fianarana zany, mila fanetretena hoe mila zavatra maromaro feheziko rehefa hanao politika satria rehefa mirotsaka hanao politika ianao dia mila mpahafantarina amin'ny olona hoe miady ho an'ny ideolojianao mba hampandroso ny firenena fa tsy hampandroso ny tenako irery sy ny namako sy ny inona moa izy teo anisan'ny voaresaka foana koa ny foko misy anahy zany dia itazako atao anatin'ny pratique politique eto amintsika tsy izay ilay izy fa hoe mirotsaka anao politika ho an'ny soiombonana ho an'ny maro anisa pour le plus grand nombre raha atao amin'ny teny frantsay. Tena isaorako anao mafonja dia mafonja izay hevitra ny velabelarinao teo izay ary iombonako aminao fa raha nisy tokoa ny idéologie tany aloha diso fantatro loatra Andriamatoa Jacques Aimé Andrikary Nirina dia ankehitriny mbola somary mila manavao indray isika saika adiny tamin'ny idéologie fa tompokila amiral Didier Ratsiraka nanana ny humanisme écologique mety mbola iverinantsika zay resaka écologie sy environnement zay fotoana moa mandeha miazakazaka mihitsy maromaro ny fanontaniana mbola tiako apetraka fanaovana politika sy ny olona mpanao politika moa efa somary mivoboasinao kely misy fanontaniana manitikitika hoe firenena mahantra Madagasikara ataoko angamba fa tsy azo lavina izany ary mila ny fiahina ara-tsosialy isika fomba ahoana ny ahafahana manatanteraka n'izany fiahina ara-tsosialy izany nefa ny toe-karena marefo misy vidiny le fiahina ara-tsosialy ampiasa vola ao sy isika izany hoe anao investissement sociaux improductif ozy ny fitenenana tsy miteraka ari-karena zany zavatra zany nefany isika ihany koa tokony hamokatra ka inona zany no tokony lahara-pahamehana anao anatin'izay hoe ny lafin'ny famokarana sa ny sosialim-bahoaka izay moa no fiteny amin'izao fotoana izao ahoana ny fijerinao azy amin'izay resaka lahara-pahamehana izany ary eo ambadiky n'izay koa ny fandriam-pahalemana aiza ny tena lakile any amin'ny fampiasam-bola araka ny tokony izy ampihodina ny toe-karena sa inona no mety ho vahaolana. Mankasitraka amin'izay fanontaniana izay ary tena zava-dehibe sady anisany azo lazaina hoe mifandraika tanteraka amin'ilay voalazantsika teo hoe fiandrianam-pirenena. Ny fijeriko manokana mampahay toe-karenana sy ny nahitako ny aty vilanin'ny firenentsika sy ny fitantanana atao anatin'ny efatra taona aloha dia mahatonga hiteny hoe ny tena olana goavana eto amin'ny firenena dia ny ara-toe-karena. Ny ara-tsosialy dia tokony miena ny fanampiana ara-tsosialy rehefa miakatra ny ari-karena. Any aloha zany le mila ampahafantarina tsara mihitsy izany hoe miena ny fanaovantsika sosialim-bahoaka rehefa mitombo ny ari-karena mandeha ny famokarana. Ao anatin'izay le famokarana mila ampandehanana izay dia ny toeran'ny sehatra tsy miankina. Ary io iverenako foana sy teneniko foana hoe ny manao ny akamaroan'ny ari-karena eto amin'ny firenena dia ny sehatra tsy miankina, ny orinasa izay tokony mila ampiroboroboina fatratra zany. Tsy ampy na dia efa tazantsika hoe mitombo ny isan'ny orinasa mijoro eto Madagasikara na ny eto toerana na ireo tonga amin'ny alalan'ny tetikasa sy ny fampiasam-bola avy any ivelany dia mbola tsy ampy mihitsy zany raha anisan'ny mponina sy ny isan'ny vava izay mila velomina. Tsara fantatritsika rehetra fa isa-taona dia eo amin'ny 7 hetsika hatramin'ny 9 hetsy eo ny zaza teraka eto amintsika isa-taona. Izany hoe zay zany tokony tafiditra anatin'ny politika ara-toe-karena mihitsy hoe ahoana ny anabeazantsika an'ireo zaza ireo isa-taona satria vava velomina zany efa eo amin'ny ray tapitrisa isa-taona eo zany ny mponina vaovao eto Madagasikara. Ny toe-karena ny mamahan'izay olan'izay mila mamokatra ny orinasa, mila malalaka ny fandraharahana ary izay ny andraikitra ny fanjakana voalohany ilay tenenina foana hoe mamela ny fanalalahana andeha ara-toe-karena mampiroborobo an'ilay environnement des affaires izany hoe ny fahafahan'ny mpandraharahana
mpampiasa vola na ny mpanangana orinasa tena isehatra amin'ny zavatra maro. Ny teny ianao raha avy Léonore tao hoe Madagasikara tany mahantra dia na eo amin'io arany misy tsy fitovik-hevitra satria ho anay Itoekarena dia tsy mahantra Madagasikara fa tany anisan'ny tena manan-karena fa tena sahirana anaty fasahirana antsika izany hoe misy zavatra mila mpifandraisina zany ny fananana an'ilay arena voajanahary ny arena kibon'ny tany sy ny fahafahana maka tombontsoa amin'ny fananana an'ireo. Ny zavatra tsapany maro aloha hatreto dia hoe ohatran'ny tompontrano mionona ny malagasy mangetaheta ambony latakana satria tsy ampy tao anatin'le vinany ny fampitondrana tao anatin'ny repoblika efatra ilay hoe ahoana no ahafahan'ny malagasy mifehy an'izay sy ampiarina isan-karazan'izay dia voateritsika miantso ny any ivelany foana iantsona ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany ny ara-dranomasina sy ny sisa satria tsy ampy any amin'ny fiofanana ny tena olana an'izay izany hoe ireo zaza teraka valo hetsy sivy hetsy na ray tapitra isa-taonareo vao teraka tokony efa fantatsika hoe aiza ny lalana andehanan'ireo mianatra izy dia miofana amin'inona sy ampiarina inona dia manana n'ilay olontsika na ilay hoe capital humain ahafahana mitrandraka an'ireo. Ny fiahina ara-tsosialy na ny sosialim-bahoaka dia tokony tsy mibahana be ao anatin'ny toe-karena fa any amin'ilay fampikarana ny tena tokony anaovantsika fampiasam-bola ary azoko lazaina hoe tsy nitoviko hevitra tamin'ny mpanao politika maro tao anatin'ny fitondrana tamin'izao fotoan'izao izay zavatra izay. Ho ana manokana ary anisan'ny teneniko an'ny filoham-pirenena no hoe ny mandat faharoa dia tokony mandat économique fa tsy mandat social. Miandry an'izany ihany koa ny sehatra tsy miankina ny andry an'izany ny olom-pirenena izany hoe aiza no anaovantsika an'ilay zone d'émergence économique, zone d'émergence industrielle, aiza ireo toeran'ireo amikarana. Rehefa miona amin'ny tanora na any amin'ny université na eny amin'ny faritra izay andehanako eny ny zavatra tenen'ny tanora dia hoe mila asa izay madame le ministre. Ahoana ny ahafahana mitondra ny asa any amin'ireo faritra misy eto Madagasikara rehetra rehetra izay samy manana ny arenany goavana be. Any izany ny zava-dehibe mametraka an'ilay hoe ny olombelona miasa sy mamokatra ny orinasa avela lalaka tokony tsy hisy zany ilay karazana monopole izay avelantsika mipetraka eto seroa reny fa avela lalaka ny fitrandrahana sy ny fahafahana mamokatra ho an'ny tanora ho an'ny mpampiasa vola indrindra ny eto toerana izay vao ny any ivelany. Enganeka misy maheno sy mandray izay voalazanao izay satria mila lalàna ny sehatra eo amin'ny toe-karena famokarana satria betsaka ny tsy hanasa mila asa betsaka ihany koa ny te hampiasa vola manana ny hevitra fa tsy misy ny ampelantanana izany rehetrarehetra izany no olana mipetraka amintsika nefa ny araka ny voalazanao sanary nanome fa isika zany no tsy naninona moa ny fitenenana izay zany no zavatra misy raha izay ny lafiny toe-karena tokoa fanalalana no ilaina iroboroboana ahafahany rehetrarehetra mahazo sehatra fa politika hoy aho teny am-piandohana no tena tiako idirany dia misy ireo mpisehatra politika koa izay mitaky an'izay fanalalana izay ny mpanao politika mpanohitra ary ny mpanao politika vehivavy manakambara ianao mikasika an'izay fa dia tonga dia averiko any aminao indray ny fitenenana. Ia, makasitraka indrindra voaresaka foana ary anisan'ny sehatra ny fandraisantsika matetika moa io sehatry ny mpanao politika vehivavy io dia misy tolona iombonana ao anatin'io ny hoe isika vehivavy dia mila maka toerana. Ny matetika re amin'ny kabary dia hoe omeo toerana ny vehivavy fa ny antsika efa tsy any amin'izay intsony fa hoe mila maka toerana ny vehivavy ary ny vehivavy amin'ny sehatra politika miainga avy any amin'ireo ben'ny tanàna na ny any amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny faratapony izany hoe fotoana izao anatanterahana fa tsy any amin'ilay mbola mifandresy lahatra foana hoe ilaina ny vehivavy mahay ny vehivavy fa tena hoe fanatanterahana izao dia mila mitombo izany nisan'ny vehivavy tokony ho tazantsika any amin'ny reo any amin'ny antenimieram-pirenena any amin'ny antenimieran-doholona tompona ndraikitra isan-tsokazany rehetra mihitsiny mila mitombo izany ny tahany fandraisana anjaran'ny vehivavy tsy miandro mena toerana fa tena hoe fotoana izao mampiseho tsika fa mipetraka foana ihany koa raha vavy Léonore lay sotoavina izany hoe mila mampiseho koa ny vehivavy fa isika dia tsy vitany hoe mahavita azy fa eo ihany koa ilay teneniko teo fahavanonana modely ohatrin'inona no mentsika an'ireo zandry zanaka vavy izay
ao akaikitsika ao afarafara kely ao maniry ihany koa irotsaka ao anatiny dia le teneniko teo sotoavina telo iny hoe mila miofana mila mipetraka ny fahavanonana ary mila tena manana n'ilay fitiavan-tanindrazana. Inona ilay fitiavan-tanindrazana dia hoe ny firenena ny maro anisa no ataoko eo an-tapon'ny loha fa tsy ny fanohanana atokotokon'olombitsy isan-karazany. Ny lay fantaninao anankiray dia hoe ny fanalalana zava-dehibe zany ary zany no fototry ny demokrasia. Mila mpanohitra ny firenena ao anatina firenena demokratika ary sata anisan'ny mamaritra ihany koa amin'ny republikanina antsika ihany koa izay zavatra izay. Ilaina ny fifandanjahan-kery, ilaina ny marolafy, ilaina ny fihainoana ny hafa mba hahafahanao ihany koa manana karazana fitaratra mijery hoe mety ve ny zavatra ataoko, mifanaraka amin'ny fanarahako amin'ny malagasy ny fidena ve ny asa ataoko sy ny tolotra izay omeko na ara-politika na ara-ekonomika na ara-sosialy. Ho anahy manokana izay tena niaina an'izany tao anatin'ny fahazazako sy ny fahatanorako tao anatin'ny antokony dada dia tena zava-dehibe ny fisian'ny fifandanjahan-kery, zava-dehibe ny fisian'ny marolafy ao anatin'ny firenena anankiray. Ilaina zany ny fandehanantsika moramora na maika, mety maika ilay izy amin'ny hoe mila mipetraka tsara ny hery fanoherana sy ny eo amin'ny fitondrana ary misy fifanajana mila mipetraka, fifanajana fahafahana mifampiresaka ohatra antsika tao amin'ny ianao tao amin'ny assemblée nationale za tao anatin'ny gouvernement nisy fifampiresahana mampita ny solombavam-bahoaka na avy amin'ny fanoherana hoe raha matoa ministra misy zavatra tsy mety ohatran'izao tazana aty amin'ny alina ankasitrahana ny zavatra ohatran'ireny satria izay no nametrahana. Marina fa olom-boatendry zahay tsy voafidy fa misy ihany koa ny zavatra andrasan'ny olona nanendry anao sy andrasan'ny vahoaka malagasy aminao hoe reto ny mission andrasana aminao ka rehefa misy ny fampiresahana ohatr'izany dia zava-dehibe amin'ny firenena ary ny malagasy anie mba maniry an'izany rehefa tena miresaka amin'ny olo-pirenena amin'ny tanora hoe maniry an'izany firenena mba misokatra sy misy paix sociale. Inona ny adikatsika an'izany filaminatsaina ho an'ny vahoaka sy mba tsy isian'ny fikorotanana loatra intsony ary indrindrindrindra misy fotoana tsara ny fikionan-dohan'ny hery rehetra mba ahafahana mijery ny mahasoan'ny firenena. Sotranao ataoko hoe zava-dehibe ary antenaina fa miampita amin'izay tandrivo izay voalazanao izay satria tokoa ny fanoherana moa misy eto amintsika fa ny fahafahany maneho hevitra sy mampita izay fomba fijeriny no iara miaika angamany fa samy manahirakirana ihany. Nisy teto Madagasikara enitsika tamin'ny fitina teo rain'ny demokrasia professeur Zafy Albert tamin'izany fotoana izany nalalaka ny faneho-kevitra, nalalaka ny asa ny fanaovan-gazety nisy fiemorany raha ny fahitako azy tsy haiko ny fijerinao ihany koa manodidina an'izay toy n'ilay fanontaniana teo ihany ary eo amin'ny lafiny ihany koa hoe fanaovan'ny vehivavy politika misy le fenitra telo ny filazanao azy sotoavina telo betsaka ny vehivavy tokoa ny efa miezaka ary miantsehatra ampahasahina fa eo ny lafiny ara-kolotsaina. Fomba ahoana ny ahafahana manova an'izany raha ny fiheveranao azy ary fomba ahoana ny ahafahana miditra amin'izay fanalalahana izay satria rehefa tsisy ny fahalalahana fa ao anatin'ny tery dia mitondra makany amin'ny zavatra hafa. Lay resaka professeur Zafy Albert sy ny fahalalahana aloha dia ombako manana tanteraka ary ny reniko dia anisan'ny tao anatin'ny fitondran-draharaha tamin'ny fotoanan'ny professeur Zafy Albert teo amin'ny andraikitra mahafiloam-pirenena azy satria ny mamako tamin'izany fotoana izany dia talea tao amin'ny ministèran'ny kolotsaina sy ny serasera niaraka amin'ny ministra Tsilavinaralaindimby. Mbola kely tamin'izany 12 taona telo 12 taona teo dia mahatadidy ireny fotoana ireny hoe tena nalalaka be teto Madagasikara ny tena tsaroky ihany koa dia niroborobo be ny ara-kolotsaina teto amintsika. Ireny fotoana ireny tena nahalala ny malagasy manerana ny nosy
ny arena ara-kolontsaina nisy teto Madagasikara sy ireo karazana inona ny lazatsika azy mpahay kanto sy mpahay kolontsaina manerana ny nosy nentin'ny ministra Tsiravina Ralaindriby sy ny ekipany tamin'izany nampahafantarina teto Madagasikara. Ataoko karazana parenthèse kely ihany iny satria mbako manana tanteraka le hoe tena nalalaka ny malagasy ary niaina an'izay fahalalahana izay ara-politika ary niaina an'le demokrasia tanteraka. Ary tsapako ary fa be dia be ny olona manimanina n'ireny fotoana ireny rehefa mifampiresaka amin'ny ankamaroan'ny olom-pirenena na ny eny amin'ny sehatra isan-karazany eny. Ahoana ny ametrahana an'ilay fahalalahana na iverenana amin'izay izy io dia kolontsaina ara-politika mila iverenantsika ary tena miangavy ny atoko politika rehetra na ny mpitondra na ny mpanohitra samy andalina kely an'izay hoe ahoana ilay fahalalahana ao anaty fifanajana. Ny zavatra hitako koa dia ilay fanoherana eto amintsika koa ny tazantsika Rahavavy Eleonora somary tsy dia mandeha amin'ny laoniny. Ilay teneniko teo hoe fifanajana na ny fomba fiseraserana amin'izao arany dia ohatrany tena ao anatin'ilay tontolo somary sahirana sady malahelo hoe zao ve ny fanaovantsika politika eto misy ampiakarina kely ilay niveau. Misy fifanajana tedavina, misy fifampiainoana mila apetraka, misy toerana na antsointsika hoe espace de dialogue mila foronina, toerana ahafahana mifampihaino. Tsy hoe samy eo fotsiny fa inona ny tenen'ny andaniny dia inona ny tenen'ny ankinana dia samy miezaka miaino an'izay hafatra izay. Ary ny rotota dia tokony samy mahatsapa hoe ny eo anivon'izany rehetrarehetra izany dia ny vahoaka malagasy telopolo tapitrisa izay averiko ihany hoe anaty fahasahiranana tanteraka ankehitriny ny maro anisa. Somary voatery tapahako satria misy fampilazana hoe madiva efarana sady ty fifanakalozatsika androany ity nefa mbola misy fanontaniana tiako apetraka. Tiako iverenana fotsiny hoe le espace de dialogue ane matetika ny mahatonga le teny mihoatra ny tokony ho izy dia le fahaterena satria tsy hita intsony izay fomba anehoana hevitra raha ny fijeriko azy nefa n'izay. Fa ny fanontaniana dia izao miainga tany amin'ny 1700 sy 1800 isika. Ny herim-pamoretana tamin'izany dia ireo miaramila vahiny izay teo ambany ny fahefan'ny mpanjanaka. Ankehitriny manana ny foloandahany isika eto Madagasikara izay miandraikitra ny fiarovana ny olombelona sy ny fananany. Raha hitolona amin'ny fampandrosoana isika araka ny voalaza hoe samy manana ny anjara birikiny tokony hoentiny ny rehetrarehetra amin'ny sehatra misy azy. Ary voalazanao teo fa manana izay place izay manana izay toerana izay ihany koa ny ambaratonga samihafa eo amin'ny fanaovana politika. Ka isa izany no fahavalo tokony ho tolomina. Izay angamba no ilazana azy amin'izao misy antsika ankehitriny izao. Ary raha misy fampiasa-kery alora angamba ho basy aty fikavana fa tsy apoka. Izay angamba no tokony izy raha ny fijeriko azy ahoana ny fijerinao an'izay Ramatoaministra? Ya, ho ana manokana ny fahavalo lehibe an'ny firenena amin'izao fotoana izao dia ny fahantrana. Ary tena tsisy mandahany izany angamba ny raha samy malagasy amin'izao fotoana izao. Ny any ivelany moa efa isan'andro tsika ny masokabary hoe firenena faran'izay mahantra erak'izao tontolo izao. Avelako iny fa itsika samy malagasy ny fahavalo iombonana izao dia ny fahantrana sy ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka. Ary mampalahelo satria tena mitoro eo ny vahoaka malagasy. Za moa anisan'ny mpivezivezy amin'ireny lalam-pirenena ireny tatoato ary indrindra rehefa mandeha mampianatra any amin'ny oniversite any Fianarantsoa any amin'ireo faritra izay manasa anahy ifampizara no ny andraikitra teo aloha dia mahatsapa hoe tena latsaka katerena ny ankamaroan'ny malagasy ary tena mitoro eo indraindray ary mampita hafatra mihitsy ny hoe Ramatoaministra kambotiny malagasy mba hampitao any amin'ny mbony any amin'ny filoham-pirenena sy any amin'ny prime ministre sy ireo mpiara-miasa akaiky taminao ireo hoe mba jereo ihany izay ety fotony ety fa tena sahirana tanteraka. Zay amiko ny fahavalo iombonan'ny firenena. Ny mampalahelo dia hoe
anisan'ny firenena voalaza faran'izay manana harena izay irin'ny firenena maro hafa ny firenentsika nefany eto ankilany zany vahoaka tena sahirana sy mahatsiaro resy tsy mandry fahalemana maro ny tsy misakafo intelo isan'andro intsony maro no efa tsy afaka mampianajanaka intsony eny aminay eny amin'ny fampianarana ambony dia tena mahita an'izany ny mpianatra izay miaraka amiko dia misy hoe na misakafo atoandro na mandeha taxi be mody efa tonga amin'izany tsika izao zany hoe lay fahantrana lalina no fahavalo ary io ny tokony iarahana ahafahana manambatra mampitambatra antsika rehetra hoe inona ilay paikady maika sy mety kokoa ahafahana miady amin'io fahantrana lalina io satria tsika rery ny firenena eto Afrika mitohy ny fahantrana tao anatin'ny 10 taona cycle na 50 ans nefa firenena tsy miady zany hoe misy zavatra mila ifampiresahana ankoatran'ny hoe anjara andraikitry ny mpanao politika iny vao teny foana fa ny anjara andraikitry ny manam-pahaizana ihany koa tiako resahana manokana tiako atsipy manokana amin'ny manam-pahaizana hoe manana ny anjara toerany ny manam-pahaizana amin'ny fitondrana ny ara-toe-karena sy ny fanavaozana taiza ho aiza ny toerantsika nisy maro loatra ve ny manam-pahaizana ny varim-panahy eto amin'ity firenena ity sanatria eny tompoko ramatoa minisitra efa feno ny fepotona amin'ity fandarana androany ity hoentiko amaranana azy fanontaniana kely fotsiny sy afatra avy aminao angambany enitsika teo fa nivezivezy tamin'ity Madagasikara ity ianao betsaka no hitanao dia ohatra ny mba te anontany ny ramatoa Bomiavitsy aiza ny fitoerana hitanao mba tena mahafinaritra amin'izao fotoana izao ary raha sakafo malagasy ny resana dia iza ireny mba tianao indrindra raha ny toerana eto Madagasikara dia marobe ny hitako tena paradisa kely ary anisan'ny mampanganohano anahy matetika hoe firenena nomen'Andriamanitra tombony manokana ty nositsika ty be dia be ny toerana tena mahafinaritra miangatra raha hiteny hoe ariana ary satria samy tsara daholo fa zay zany dia tombony ngeza be ho antsika tena misy be dia be ary misy toerana tsara lavitra noho ny any ivelan'ny maro voasikajo anisan'ny manitona mpizahatany sy ny sisa eo amin'ny resaka sakafo indray za dia isan'ny tia sakafo malagasy be anisan'ny sakafo tiako ny trondro lafiana voanjobory ny traka sy voanjo izay Betsileo anana sy totomboanjo dia anisan'ny sakafo tiako ihany koa ny enombritra isaorana dia isaorana ianao nanaiky ny vahiny raha misy teny farany na afatra tianao ampitaina amin'olona manokana na ho an'ny mpijery sy mpanaraka an'izao fandaharana izao dia omeko fotoana fohy mialana tsiny ianao mikasika an'izay alohan'ny tena amaranantsika n'izao fandaharana izao ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo aloha dia anisan'ireo olona izay mahatsapa ny tenako fa mandalo fahasahiranana tokoa ny firenena anisan'ny mampahery sy mampitraka antsika malagasy ao anatin'izao fotoana lalovantsika izao ary anisan'ny ireo mbola mahatsapa hoe misy ny fanantenana ary tsy maintsy miezaka amin'izany itsika rehetra dia manao antsoavo any manam-pahaizana ny mba hanomezana tanana amin'ny fanarenana an'ity firenentsika ity antsoavy ihany koa amin'ny mpanao politika hoe fotoana izao mba hiverenantsika any amin'ilay fanaovana politika avolenta sy andrasan'ny maro miaraka amin'ilay soatoavina telo nolazaiko teo dia ny fahavanonana ny fitiavan-tanindrazana ary ny mahamatianina miofana dia ny farany indrindra angamba dia ho antsika vehivavy izay maniry bebe kokoa hirotsaka amin'ny fanaovana politika fotoanan'izao tsy fifandrezan-dahatra intsony fa efa tena fanatanterahana eny ary dia manantitra ny fisaorana aminao amin'izay hevitra nozarainao teto fandaharana niompana bebe kokoa tamin'ny fanaovana politika ny androany fa amin'ny vola manaraka dia mety lafy ny toe-karena araka ny voalazanao hoe io ny tena maharary antsika no fampiresahana eto dia maneho ny fisaorana mpanaraka ny fandaharana
maneho fisaorana ny teknisiana sy ny tompon'andraikitra eto amin'ny Real TV ary mirary de mirary antsika malagasy mba tsy ho rakaka tany ny tolona sy ny raha latsaka tamin'ny 1700 sy 1900 ka samia manao izay tandrify isika ho fampandrosoana n'ity firenena antsika ity izay manan-karena.